Anio alahady fa 3 ny volana Aogositra taona 2020. Alahady Fjkm Ambohijafy manaraka ny Trinité. Alahady faefatra amin'ity volana Aogositra ity. Ary alahady mbola hibanjinantsika le lohahevitra hoe mahatoky hatramin'ny fahafatesana ny mino. Dia eo aminao malala an'Andriamanitra ny fiadanana ary ny fahasoavana ao amin'ny Jesosy Kristy Tompontsika. Ndeha arsika riavana hiara-hitsangana hideran'ny Tompo izao. Sokafantsika ny salamo fa 7. Salamo fa 7 ka ny andininy 9 voalohany no vakitsika. Amin'ny anaran'ny Tompo. Andriamanitro, tafatoetra ny foko, ny fanahiko no hira sy ankalaza. Mifoaza rivalisy lokanga, ifomaraina koa aho. Hideranao eny amin'ny firenena maro ao Jehovah, ary ankalazanao eny amin'ny jentilisa. Fa lehibe mihoatra ny lanitra ny famondramponao, ary mipaka eny amin'ny rahona ny fahamarinanao. Misandrata any ambony lanitra ianao Andriamanitro, ary aoka hoe ty ambony tany rehetra ny voninahitrao, mba anafaka ny malalanao, dia vonjeo amin'ny tananao ankavananao, kavalio. Amen. Nira fa 7:100 ny andiny voalohany sy ny faefatra no iraintsika rehefa vita ny vavaka vao mipetraka isika rehetra. Vavaka isika. Andriamanitra ray zanaka fanamasina, midera sy mankalaza anao zahay, fa tsara ianao. Lehibe mihoatra ny lanitra tokoa ny famondramponao, ary mipaka amin'ny rahona ny fahamarinanao. Koa misandrata any ambony lanitra ianao Andriamanitro, ary oka ety ambony tany rehetra ny voninahitrao. Eny, misaotra anao zahay, raha mbola afaka miombom-peo amin'ireo vao avitrao, maneho zany fiderana sy fanomezam-boninahitra izany. Misaotra anao koa zahay, fa mbola afaka miombom-bavaka manaraka izao Fanompoam-Pivavahana izao, na dia any amin'ny isan-tokantrano, any amin'izay toerana misy anay avy any aza. Tompo, fantatray nefa fa tsy tanteraka izahay. Koa hoe sory aminay izay tsy nambolen'ny tananao aty anatinay, ka manefitra anay aminao.
le vonjy eo masonao zany noho ny amin'i Jesosy Kristy ilay efa nitondra ny fahotana teo ambony hazo fijaliana. Matoky izahay fa marina ny teninao hoe izay manatona dia tsy ho laviko mihitsy, ary ny ranao soa Tompo no manadio anay, manafaka anay koa afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Koa mameno anay fanamasonao mba ho itoeranay ho mahatoky eo anatrehanao mandrakariva, fa atolotra ianao ny dera sy ny hajarin'ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ataontsika ry havana ny hira fa 7:7 ny andininy voalohany mialohan'ny akaran'ny mpanompon'Andriamanitra hitondra ny fampianarana ho an'ny sekoly Alahady. Mitsangana ny sekoly Alahady rehetra ao anatin'izany ny tanora sy ny ankizy madinika ihany koa. Vavakisika feno fisaorana anao zay ry Jesosy Kristy zokinay noho ny habe mifamindrapo sy ny fitiavanao anay. Sondratritra Tompo ny amezanao anay zao ora sy fotoana zao hionana aminao sy resana aminao indray amin'ity ora sy fotoana sy ity. Dia arotsay aminay ary ny fanainao masina Tompo mba izanay mandray sy mankatoy zay rehetra ambaranao aminay. Dia amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Tenin'Andriamanitra izay angalantsika fampianarana androany dia izay hitantsika ao amin'ny bokin'ny Isaia 5:7 ny andininy 1:10 tapany B. Isaia 5:7 andininy 1:10 tapany B. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ary ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka adidiko ihany. Tenin'Andriamanitra omenantsika izany izay mahatoky azy dia ny teniny dia teny mpitiavana omenantsika tsirairay avy mba azotsika manaradia aminy. Ty misy tantara kely iray izay mahatoky ny fitiavany rainy. Tendro no anaran'ity zazalahy kely iray. Mpanamory fiaramanidina ny rainy tendry. Indray andro raha tafaraka tamin'ny rainy izy dia asiandra loza ny fiaramanidina. Natahotra daholo ny olona tao anatin'ilay fiaramanidina fa itendry kosa tsy nanana tebotebo natahotra kely akory. Rehefa tafapetraka soma tsara nefa ilay fiaramanidina dia gaga sy talandrona ny rehetra tao. Koa nisy nanantona ka nanontany azy nanao hoe efa loza be iny no ny andry atsika fa naninona ianao no tsy ny tebotebo na natahotra akory. Namaly izy ka nanao hoe satria fantatro fa dada no namory io ary tsy hamono ahy satria izao tiana. Inona ny lesona tiana hotsoahana amin'izany? Andriamanitra no raintsika. Rehefa nandray an'i Jesosy Kristy isika dia aoka isika tsy hanahy fa hatoky azy tahaka ny tendry mahatoky ny rainy. Ka aoka isika hatoky an'Andriamanitra ilay tiantsika sy mamonjy atsika. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Ataontsika ry havana ny hira 2:9 ny andininy 2 mialohan'ny vavaka sy ny soratra masina izay ho tanterahindreo mpanompon'Andriamanitra.
ary vavaka sika tompoko mbola tsy mitsahatra misaotra mideranao zay ry Andriamanitra ry zanaka fanahy masina raha mbola nomenao tombonandro ray tamin'ity androandroany ity tonga eto amin'ny tempolonao masina dera sy akalaza ame voninahitra ny anaranao raha maka ny soratra masina ireo mpanomponao dia ianao ny anokatra amin'ny masom-panahiny izy ireo mba tsisy odiso izay rehetra vakiny ary ny mpanomponao izay hitondra ny hafatra dia ianao koa nametraka ny teny ambavany ary raha koa fafanahinao masina izy mba tsy hilaza afa-tsy izay tena sitraponao rery ihany ary mivahoakanao izay hainy dia mba ho mpiaim-pakatoa fa tsy mpiaim-panadino ka metaka ny tenanay dia izany vavaka izany dia ataony eo voninahitry ny anaranao rery ihany amen. Iaraka maky sy iain'ny soratra masintsika tompoko anomboantsika zany any boky ny mpanjaka voalohany toko 7 andiny voalohany hatramin'ny 10 vakina amin'ny anaran'i Jesosy soramandry ny nandosirany Elina kany anefitra sy ny sehon'Andriamanitra taminy tao Horeba ary nanendrenany Elisa handimby azy dia nolazainy Ahaba tamin'ny Jezebela izay rehetra nataony Eli dia namonono ny mpaminany rehetra tamin'ny sabatra ary Jezebela naniraka olona tany amin'ny Eli nanao hoe ataon'ireo Andriamanitra amiko anie izany eny mihoatra no izany aza ry tsy ataoko toy ny ainy anankiray amin'ireny ny ainao raha maraina toy izao ary nahita izany izy dia niainga kalasana ny te hamonjy ny ainy dia nankany Beriseba izay any Joda ary ny zatovy najanony tao fa izy kosa nandeha lalana indray andro tany anefitra ary tonga ka nipetraka teo ambanin'ny anjavidy anankiray dia nangataka ho faty izy ka nanao hoe aoko izay alao ny haiko ankehitriny Jehovah fa tsy tsara noho ny razaka ao ary raha nandro natory teo ambanin'ny anjavidy anankiray izy indro nisy anjely nanohina azy ka nanao taminy hoe miarena ka homana dia nijery izy ka indro teo anilan'ny lohany nisy mofo voaendy tamin'ny vato mamay sy rano iray tavara ary nihinana sy nisotro izy dia nandry indray ary avy fanondroany indray ilay anjelin'i Jehovah ka nanohina azy ka nanao hoe mifoaza ka homana fa lavitra loatra no alehanao dia nifoy izy ka nihinana sy nisotro ary nandeha tamin'ny tanjaka azony tamin'izany haniny izany 70 andro sy 70 alina izy ho any Horeba tendrombohitr'Andriamanitra ary nidina tao anatin'izao izy ka nitoetra tao ary indro tonga tamin'ny teny Jehovah nanao hoe manao inona ty ianao ry Eli dia hoy izy nafana dia nafana ny foko noho ny fitiavako an'i Jehovah Andriamanitra ny maro fa ny zanak'Israely nahafoy ny fanekenao ny altaranao no ravany ny mpaminanao no vonoiny tamin'ny sabatra ary izao dia izao rery ihany no sisa nefa mbola mitady hafaty ny haiko koa izy amen. Hotohizantsika ny famakinan'ny soratra masina izany dia hitantsika ao amin'ny filazantsara araka ny Lioka toko 7 andiny 20 ka hatramin'ny 12 Lioka toko 7 andiny 20 ka hatramin'ny 12 ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ny nanekeny Peteran'i Jesosy ho Kristy zanak'Andriamanitra ary nilazan'i Jesosy voalohany ny amin'ny hafatesany sy ny itsanganany ary raha nivavaka tao amin'ny mangingina Jesosy sady teo aminy ny mpianany dia nanontany azy izy ka nanao hoe ataon'ny olona hoiza moa aho dia namaly ireo ka nanao hoe Jaona mpanao batisa nefa ny sasany kosa manao anao ho Eli ary ny sasany indray manao hoe ny anankiray amin'ny mpaminany fahino no efa nitsangana fa hoy izy taminy fa ianareo kosa manao ay ho iza dia namaly Petera ka nanao hoe ny Kristin'Andriamanitra ary izy ny teny mafiasy sady nandrara azy mba tsy helazalaza izany amin'olona ka nanao hoe ny zanak'olona tsy maintsy hijaly mafy ka ho lavon'ny olona sy ny loha ampisorona mba mimpanora-dalàna sady ho vonoiny ary amin'ny andro fahatelo dia atsangana amen. Famaranana ny famakinana soratra masina ny epistily faharoa an'ny Timoty faharoa toko 4 andininy 7 ka hatramin'ny 12 Timoty faharoa toko 4 andininy 7 ka hatramin'ny andininy 12 fakitsika amin'ny anaran'ny Tompo mazotoa akaty amiko faingana ianao fa dia masy efa nandao satria ity zao fiainana izao izy ka lasa tany Tesalonika Kreska nakany Galatia Titosy nakany Dalmatia Lioka ihany no ato amiko alao Marka ka ento miaraka aminao fa mahasoay amin'ny fanompoana izy Tikiko dia nirahako ho any Efesosy ilay kapotina velako tany Troasy tao amin'ny Karpo dia ento raha katy ianao ary ny boky indrindra fa ireo boky hoditra
Aleksandro mpanefy varahana efa nanisy ratsy aby be loatra, ny tompo amaly azy araka ny asany. Tandreminao ihany izy iny fa nanohitra fatratra ny teninay. Tamin'ny nandaharako voalohany analatsiny ny tenako dia tsy nisy nomba fa nandao avokoa izy rehetra, aza mba ho isaina hoelony ane izany. Kanefa ny tompo nitsangana teo anilako ka nampahery aho mba ho tanterahina tokoa amin'ny ataoko ny fitoriteny ary mba ho reniny jentilisa rehetra izany. Ary izao novonjena tao ambavan'ny lioana, ary ny tompo anafaka amin'ny asa ratsy rehetra ka amonjy ahy ho any amin'ny fanjakana any an-danitra. Ho azy ane ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ray masino, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Andao hitsanganary isika riavana, anao nira fa raika sy telonjato ny 15 melohan'ny andrenesantsika ny afatra avy amin'ny tompo. Falmeravantsika rehetra mianaran'ny tompo riavana, tononona amintsika trany ny fiadanana avy amin'ny fahalalantsika n'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Ny tenin'ny soratra masina izay akatsika hafatra dia araka izay fa novakiana teo ny Timoty 2:4 ka ny 7:10. Timoty 2:4 ny 7:10 tapany voalohany dia averina vakiana mianaran'i Jesosy manao hoe: kanefa ny tompo nitsangana teo anilako ka nampahery ahy. Kanefa ny tompo nitsangana teo anilako ka nampahery ahy. Paoly apôstôly riavana no manambara an'izany teny izany. Ary raha jerentsika io teny io dia ahitantsika ny hoe ny olona mahatoky dia tsy avelan'Andriamanitra ho irery. Ny olona mahatoky tsy avelan'Andriamanitra ho irery. Alaitsika sary an-tsaina riavana i Paoly apôstôly izay manoratra izany teny izany, fa efa ao anatin'ny fanterana izy, efa kely ny heriny raha ny ara-batana, any am-ponjy izy no manoratra ary atrika fitsarana izy. Rehefa jerentsika ilay teny novakiana teo, nanomboka tamin'ny 15 dia ahitantsika ireo naman'ny Paoly maro izay nitany sainy, ry Demasy, ry Kreska, ry Lioka, ry Marka, ry Tikiko, ry Titus sy ny namany rehetra.
fa tamin'ny fotoana nangidy sarotra teo amin'ny fiainany a de tsisy nanatrika azy ireo ary zay tena nanahirana mihitsy aza moa nasongadiny manokana eto ry Demasy a sy ry Alexandro izay lazainy fanahy mandratsy namadika azy ary nasainy nampitandremany any Titosy mihitsy eto hoe tandremo fa nanohatra fatra izy a tamin'ny teniny. Hitatsika ao anatin'izany a fa tsisy azo ny anteherana, tsisy azo ny sarangotana na hoe ho namana ao anatin'ny fotoan-tsarotra reny olona ireny. Sasany a dia nirahan'ny Paoly Apôstôly moa namita hiraka tao anatin'izany indrindra nefa no nitenenana eto no manao hoe kanefa ny tompo nitsangana teo anilako, kanefa ny tompo nitsangana teo anilako. Ry havana malala avy fotoana sarotra tokoa de mila namana isika, mila olona mba hifampizarana, mba hifanohana eo amin'ny fiainana. Fa tahaka ny Paoly Apôstôly koa sika indraindray tsy mahita ohatrany hoe nandao atsika ve ny olona. Ary zay nampalahelo an'i Paoly aza eto de ny hoe ireo kristianina tao Roma izay nitorian'ny filazantsara de tsisy niatrika azy teo tamin'ny lalàna romanina de afaka manana zo ny voapanga zany a hiaro ny tenany, fa tsy nisy olona mihitsy teo afaka nijoro vavolombelona niaro amin'ny Paoly Apôstôly. Ny tena andediavin'ny Paoly Apôstôly tsy hoe niaro azy fa niaro le filazantsara zay notoriny, zay efa naparikany tamindreo kristianina maro, tamindreo namana izay niaraka taminy. Tsy nisy kanefa de hitany eto hoe ary tena tsapany ny fanatrehan'Andriamanitra ny tompo nitsangana teo anilany. Raha namaky sika ry havana ny mpanjaka voalohany izay nahitantsika ny tantaran'ny Elia ihany koa de ahitantsika an'izany tao anatin'ny ady sarotra Elia lasa nandositra izy rehefa nofofony Jezebela ho vonoina de izy hoe nafana de nafana ny foko izy noho ny fitiavako an'Andriamanitra. Fa kanefa za de zaho rery ihany no sisa, ohatrany hoe tsy nanana namana mihitsy izy, tsy nisy olona mihitsy niaraka taminy teo. Kanefa tamin'izany a Andriamanitra niaraka taminy, nanohana azy. Andriamanitra naniraka ny anjeliny izay namana, nanarina tamin'ny toromasony. Ry havana malala amin'izao vanim-potoana izao a de indraindray tsika mahatsiaro hoe aiza ary Andriamanitra. Indraindray tsika te hisarangotra aman'olona hitady vonjy. Fa izao ny fahamarinana hitatsika eto de hoe tsy tian'Andriamanitra hiankina aman'olona izany sika, tsy tian'Andriamanitra hiantehitra amin'ny zavatra hafa izany sika, fa atoky ny fanatrehany rehefa tena mahatoky azy sika, de mahatoky ny fanatrehan'Andriamanitra isika, fa Andriamanitra tsy manary atsika izany na oviana na oviana. Ary mpanao salamo de fa natsapan'izany koa de hoy ny mpanao salamo manao hoe fa mitsangana eo ankavanan'ny malahelo izy mba hamonjy azy a amin'izay manameloka ny fanahany. Hitantsika izany amin'ny salamo 8:130 ary ny soratra masina koa de efa nilaza tamintsika, ny tompo de efa nanambara mivantana tamintsika manao hoe izao tsy andao anao mihitsy na afoy anao akory.
hitantsika zany any bokyny Hebreo antoko 7:10 ny andininy 5 tsy mandao atsika ny tompo, tsy mamela atsika hiady irery ny tompo, fa manatrika atsika izy ary tsy tiantsika hierikerika fa atoky azy, atoky zany fanatrehany zany. Fa ny faharoa zay hitantsika ao anatin'io ihany koa ny hoe fananinona moa i Paoly apôstôly rery ny teo de nitady olona izy mba hiaro ny filazantsara zay nitoriny. Ny famarinana lehibe de zao, tsy ny olona no natao hiaro ny filazantsara, fa ny filazantsara no natao hiaro ny olona. Ary ny tompo nitsangana de maneo zany hoe ilay filazantsara velona no manatrika any Paoly apôstôly. Izy no miaro any Paoly apôstôly. Jesosy ilay filazantsara. Ary filazantsara velona satria hita mitsangana eo izy nandresy ny fahafatesana. Fa tsy hoe ilay Jesosy maty akory, fa Jesosy velona io manoloana io anila ny Paoly apôstôly io. Ary zay ny tena tiany tompo aseho amin'ny mpanompon'Andriamanitra, naseho taminy ary aseho amintsika tsirairay avy ihany koa zay mahatsiaro eo to miady rery amin'ity fiainany ity. To tsy hitako mihitsy ny olona zay eritreretiko ianteherana to trano mandao ary misy olona aza mety manome fanantenana atsika hoe ataoko an'izao ianao, omeko an'izao ianao, nefa de tsy mahazo an'izany akory sika. Mety betsaka tsika zao no nampanantenana, omena vola, omena fanampiana sy ny sisa, fa misy amintsika koa tsy mahazo an'izany. De hoe tena nary aty tsy mba misy mijery mba nisoratra anarana ihany fa de latsaka ny anarako tsisy mahita ry avako. Jesosy Kristy velona mitsangana eo anoloanao. Na de verinao zay tsy mandeha amin'ny laoniny ny fiainanao, de rehefa tsapanao ny fanatrehan'Andriamanitra eo izy de averiny amin'ny laoniny ny fiainanao. De matoky azy aza aza matahotra fa ny tompo mitsangana eo anilanao, mampahery anao. Fa hitantsika ihany koa amin'izao ry havana ny hoe ny olona mahatoky de mandrahery avy amin'ny tompo. Ny olona mahatoky de mandrahery avy amin'ny tompo. Ola soratra masina eto hoe kanefa ny tompo nitsangana teo anilako ka nampahery ahy. Nampahery ahy. Fa maninona moa no nampaherezina i Paoly apôstôly? Maninona izy no mbola nampaherezina? De tsotra ny valiny, satria mbola ilain'ny tompo izy. Misy tanjon'Andriamanitra eo amin'ny fiainany, amin'izay antso ny antson'Andriamanitra azy. Raha mandinika ny fiainan'ny Paoly apôstôly tsika tamin'izay ny antson'ny tompo azy, hitantsika zany ohatra ny amin'ny asan'ny apôstôly 7:5-10 de hoy ilay soratra masina hoe mandehana fa fanaka voafidy izy ho fitondrana ny anarako eo anatrehan'ny jentilisa, ny mpanjaka ary ny zanak'Israely, fa asehoko azy izay abetsahany zay tsy maintsy aretany ho voninahitry ny anarako. Zay ilay antson'Andriamanitra tamin'ny Paoly apôstôly. Ary rehefa manohy an'ity famakiana soratra masina ity koa sika, ilay tenin'ny Paoly apôstôly kanefa ny tompo nitsangana teo anilako ka nampahery ahy mba ho tanterahana tokoa amin'ny ataoko ny fitorian-teny rehetra, ny fitorian-teny, ary mba ho ren'ny jentilisa rehetra izany, ary izaho no vonjeny tao ambavany liona. Nampahery azy ny tompo fa tsy namela azy irery satria mbola tsy vita ny asany. Mbola tsy tonga any amin'ilay tena tanjon'Andriamanitra de ny andrenesan'ny olona rehetra hatramin'ny jentilisa ny filazantsara na ny tenin'Andriamanitra. De afaka nanao zany Paoly apôstôly tao anatin'ny fonja tao ary tany ivelany ihany koa aza afaka nitory tamin'ny jentilisa izy.
eny fa na de nisedra zavatsarotra ara izy a teo andavaky ny liona maneo zany hoe tena ny zavatra nanahirana azy mihitsy fa tao anatin'izany mbola nahafany ny jorovavolombelona naneo ny herin'Andriamanitra de nampahirezony tompo izy atanteraka an'izany takan'izany koa Eli fa naninona moa ny tompo mbola namana azy niseho taminy mbola tsy vita ny mission de inona le izy anositra mpanjaka anositra mpaminany izay andimby azy de Elisa ary isika tsirairay avy rehefa tena mitoetra eo amin'izay ny antson'Andriamanitra antsika tsirairay de eo sika no ampahirezina eo sika no tahina eo tsika ny tena mahita an'izany herin'ny fanatrehan'Andriamanitra izany fa rehefa miala amin'iny antson'Andriamanitra iny tsika amin'ny lalan'Andriamanitra de reraka de tsy tazantsika intsony hoe aiza Andriamanitra mbola miaraka amintsika ve izy sa tsy fa hoy Paoly apôstôly eto hoe ny tompo nitsangana teo anilako ka nampahery ahy ary mitsangana eo anilanao koa izy mampahery anao izy fa tsy mamelanao iraviravy tanana rehefa mitoetra amin'ny antson'Andriamanitra ianao inona ny antsony antson'Andriamanitra anao mety ny antsony ianao ho mpiandry ho mpitandrina ho dekona nantsony ianao ho zanak'Andriamanitra e amin'ny finoana azy fa mitoetra tsara amin'ny mazanak'Andriamanitra ve ianao fa rehefa tena mitoetra ao ianao a mampahery ianao ny tompo ahafahanao manao dingana mahatratra ny tanjon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao a isan'andro rehefa namalala ao amin'ny tompo ny fanahy masina ameno anao aizanao mandray izany fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra zany fa Andriamanitra manatrika anao mandrakariva tsy mamelanao irery izy fantany ny ady atrehanao isan'andro eo akaikinao izy miaro anao izy ary izy eo akaikinao a izy ilay filazantsara velona izy ilay mamelona anao izy koa no mampahery anao mba hahafanao mizotra manatanteraka izany fijoroana vavolombelona amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao izany ka naiza toerana misy anao dia mampahery anao izy fa ataovy ao anatin'ny sainao mandrakariva hoe zanany aho ary no ariny aho hanome voninahitra azy anao ny asany fa mila isika riavana mila miova fijery mandrakarivintsika mijery an' Jesosy Kristy manatrika antsika isan'andro mila miova fisainantsika mba isaina azy mandrakariva ary mila miverina trano koa sika amin'ilay tanjon'Andriamanitra sy ny antson'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika de hiteny isika tahaka ny Paoly apôstôly manao hoe kanefa ny tompo a nitsangana teo anilako ka mampahery ahy ary dia ataoko eo anatrehako mandrakariva tokoa Jehova fa eo ankavanako izy dia tsy angozozo aho de eo an'Andriamanitra ny voninahitra ho aminao zany teny tompo izany amen. Vavakisika raha eo misotranao zahay fa tsy mba mamelana irery tokoa ianao miaraka aminay mandrakariva ianao mafantatra ny momba anay rehetra ianao ny ady atrehanay isan'andro izay efa nantsonao ho zanakao Andriamanitra ho fiangonana
aneo ny voninahitra ao. Ankehitriny dia mivavaka ary izahay ho an'ny kristianina rehetra, ny fiangonana izay nantsoinao tamin'ny anaranao mba hitoetra mahatoky mandra-piavy ny fahafatesana, ka hiazona ny famonjena efa nomenao amin'ny herin'ny fanahy masina. Fa ianao ny fanonteny hoe ampoanao ny fahasoavako, ny heriko dia tanterahana amin'ny fahalemena. Tompo, aza vela hivily ny masonay fa hijery anao hatrany, aza vela hisarangotra amin'ny zavatra hafa izay fa hialoko aminao mandrakariva, fa ny teninao koa dia manambara hoe tsara ny mialoko amin'ny Jehova noho ny mialoko amin'ny olona. Koa misaotra anao ary izahay noho ny hitehirizanao ny fiangonana, indrindra ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, izay nahatratra ny 220 taona ny jorony. Misaotra anao izay Tompo fa mbola nataonao mahatoky ka tendrenao, ho mpiara-miasa aminao, ho fanasina sy ho fahazavana eto amin'ity fiarahamonina firenena nametrahanao anay ity. Mino zahay fa hiaraka aminay hatrany ianao, an'olon-tsaina sy ampahery, manomboka amin'ireo ray aman-dreny izay mitantana anay, ny filohan'ny Fjkm sy ny birao mpiandraikitra foibe sy ny ambaratonga samihafa amin'izao Fjkm izao, indrindra izay vahoaka izay kristianina, dia hiazona anay amin'ny finoana mandrakariva ianao. Ary hitanao koa ireo testikasa rehetra izay mbola tsy vita noho izao toedrara misy to amin'ny tany sy ny fireneny izao, ny aretina izay mandalo. Tompo, apetraka eo am-pelantananao ireny fa ianao ny tompon'ny fiangonana, ianao no miasa ka omeo anay ny tolo-tsaina mba izanay mandamina sy mandrindra ny zavatra rehetra araka ny sitraponao. Fa mifona aminao koa nefa izay, mamela ny eloko ny fiangonana ianao amin'izay tsy fahatanterahana rehetra, amin'ny fahalemenay rehetra dia fantatra ao Andriamanitro ny tsy fahaizanay mijoro manome voninahitra anao na amin'ny teny izany na amin'ny asa, ka ny ranao anadio anay hatrany. Fa mivavaka ihany koa izay ho an'ity firenena ity, ianao no hiasa, hitanao ny aretina izay mbola mandalo eto amin'izao firenena izao, ary miaraka amin'izany koa sy manampitrotraka ny fahasiaranana samihafa, ny tsy fandriam-pahalemana, ny tsy fahamarinana sy ny zavatra sy rehetra izay mbola mamatotra Tompo eto amin'ity tany sy ny firenena ity. Roanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, ilay Andriamanitra velona tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka izany, tsy hanan-kery tsy hanampahefana amin'izao firenena izao intsony, fa anao Madagasikara, ianao ny tomponay, ary efa natolotra ianao izao anjakanao sy eo an-tananao. Koa mamondrafo aminay Tompo dia vonjeo zahay, ary tsy izay any fizao tontolo izao mihitsy, ataovy mahay manetry tena eo anatrehanao, aoka ny fanahinao ihany ilay afaka mandresy lahatra no andresy lahatra ny olona rehetra anaiky fa tsy misy mpamonjy afa-tsy anao. Ary indrindra ny fiangonana ataovy mahay manetry tena, mivavaka miala amin'ny ratsy fanao dia anasitrana ny tanina ianao. Tompo, izany vavaka izany angatanay noho ny amin'i Jesosy Kristy izay nampianatra anay vavaka manao hoe rainay eo izay ny an-danitra, mamasina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao hoe ity an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo anay ny izianina sahaza ho annay, mamela ny elokay tahaka namelanay izay meloka taminay, aza mitondra anao amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ilay ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Andeha hitsangana sika riavana hijoro vavolombelon'ny finoantsika dia iombonantsika ny fanekem-pinoana larana fahaefatra. Manambara ny finoantsika an' Jesosy Kristy sika dia araka ny tenin'ny Jaona mpanao batisa hoe: indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra,
izay manaisotra ny fahotany izao tontolo izao. Sy araka ny teny nataony Andrea hoe efa nahita ny Mesia zahay. Sy araka ny teny nataony Samaritanina hoe ny tenanay no nandreka fantatray fa izy tokoa no mpamonjy izao tontolo izao. Sy araka ny teny nataony Petera hoe ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona, ianao no manana ny teny ny fiainana mandrakizay. Ary araka ny teny nataony Tomasy hoe Tompoko sy Andriamanitro. Amen. Petraka isika ry havana, iroso amin'ny fanambarana ny raran'Andriamanitra ary izao. Ao anatin'ny fanarana ny raran'Andriamanitra tsika izao, ry havana hoe ny ten'Andriamanitra lazain'i Jesosy ho amintsika. Ny zanak'olona tsy maintsy hijaly mafy ka ho lavin'ny olona sy ny lohan'ny mpisorona mba amin'ny mpanora-dalàna, sady ho vonoiny ary amin'ny andro fahatelo dia hatsangana. Izany ten'Andriamanitra noraisana avy ao amin'ny filazantsara ny soratany Lioka toko 7:24 izany no iarabanantsika rehetra mpianakavy finoana tratra izao Alahady 13 Aogositra taona 2022 izao fiatan'Andriamanitra ho amintsika rehetra miaraba manokana ho antsika rehetra mpanaraka ny tambajotra tserasera miaraka amin'ny Fjkm Ambohijafy Fanantenana faly izay miaona amintsika isa tokantrano na eto toerana na ny andafin'ny rika. Dia misaotra an'Andriamanitra isika fa nanomboka ny sokatra ny fiangonana, nanomboka ny Alahady lasa teo ny synodam-paritany Antananarivo andrefana dia manentana antsika fiangonana mba hifampitsinjo ny samby kristianina na dia nisy aza ireo fanomezana samihafa izay no man'ny fanjakana, satria nisy ny nahazo nisy ny tsy nahazo dia ho amin'ny fitiavana no mba hifanoana antsika kristiana rehetra. Nanafatra ihany koa ny synodam-paritany Antananarivo andrefana ny amin'ny andamina ny fiangonana tsirairay avy ny amin'ireo fandaram-potoana lehibe izay tokony ho nomanina tamin'ity taona 2022 ity, dia mipatsiahivina ihany koa tsika ny amin'ny adidy maro samihafa mba anatanteraka izany. Dia ifampitondram-bavaka ny fiangonana, ifampitondram-bavaka ny kristianina rehetra amin'izao mbola hiatrehantsika ny amin'ny mianara-pahasalamana izao, hitondram-bavaka ny izao tontolo izao izay misy atsika, hitondram-bavaka ihany koa ny firenena malagasy izay misy atsika, dia mipaherezana ny fiangonana, ny sampana sy fikambanana, ny antoko-pira, ny komity samihafa eto amin'ny fiangonana mba ahery hatrany isika vavaombelon'ny Kristia ny amin'izao fiainantsika tsirairay avy izao, dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Anatanteraka ny rakitra sika ry havana ny firana fanampiny faharoa no ataontsika sy anavaozantsika fanolorantena mandrakariva.
andao isika rehetra ry havana hiara-itsangana zao a anolotra ny rakitra ary andray ny tsodrano. Rehefa vita ny tsodrano a dia ny hira fa 420 sy 700 420 sy 700 ka ny andininy fahadimy no hoiraitsika. Vavaka isika. Jesosy misaotra anao zahay fa mbola afaka manolotra vola ho anao. Ho fampandrosoana ny asanao Andriamanitra izay nataonao iandreketan'izao fitandremana Ambohijafy Fanantenana izao. Misaotra fa na dia ao anatin'ny fahasairanana ry zahay dia omenao fanahany fahafoizana. Raisy tompo izany a, ho voninahitrao, atanteraka ny asa izay kinendrinao, fa mihoatra noho izany ny tenanay mihitsy anjakao, ny tenanay tompo no atolotray, satria izay eo an-tananao dia volavolanao sy tefenao a, mba atanteraka ny sitraponao. Ankehitriny ary a, dia tanterao amin'ny malalanao rehetra ny jodranomasina tononona ary atolotra amin'ny finoana. Ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra, hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy Tompontsika. Ho aminareo ane ny fahasoavan'ny Tompo. Amen. Petraka isika ry havana mivavaka mangina izao. Ho an'Andriamanitra irery no voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.